Ya ny fikambanana miaramila ny Jesosy dia fikambanana tanora niforona tamin'ny taona 2014 izay tao anatin'ireny vanim-potoana nampalazan'ny club satanique reny ny rorosaina ny akabeazan'ny tanora na dia tanora kristiana dia nahazo antso hoe avondron'ny tanora mba tsy rorosaina mba tsy atahotra ary rehefa tafavondrona dia anisan'ny nanohatra ny fisian'ireny club satanique reny tamin'izany fotoana tatoriana rehefa ny alefy laza ny club satanique dia nampitomboana ny asa mitady asa hafa dia ny famangina hopitaly famangina fonja be antitra zazakamboty ary ny natsona ny mpanatalenta rehetra tao anatin'ny fikambanana dia lasa ihany koa nanao tafika masina ivelana Antananarivo any amin'ny faritany sy ambanivohitra isan-karazany tory filazantsara porte-à-porte moa zany natao contact personnel teo ihany koa ny fitorinan-kalamanjana sy miaraka tamina fikambanana hafa sy artista hafa na fiangonana ihany koa ny fikambanana dia tsy miankina amin'ny fiangonana nefa ary tsy ho fiangonana fa hijanona fikambanana tsy misy ambadika politika ary maleo tena tanteraka ny tanjona hotratrarina dia ny afen'ny lanitra aloha zany ny tena tanjona ngeza indrindra mitomana ny olona farak'izay betsaka ao any an-danitra ho foana ny elo zany raha ny tena faniriana dia nisy hetsika natao moa zany tamin'ny asabotsy lasa teo izay nataonay hoe krismasy ho an'ny kamboty sy ho an'ny mahatra na mangina toby mpitaiza zazakamboty sy fianakaviana sahirana anankiray dia nitondra izay voatsirambony tanany zay tamin'ny alalan'ny atao hoe filazantsara feno satria mitory amin'ny teny zay ary tsy amin'ny teny ihany fa amin'ny asa koa dia asa ohatrany hoe asa sosialy moa zany satria nitondra zay sakafo sy fitafiana ary vatomamy ho an'ny ankizy ao anatin'izao krismasy zao